Ampifaliana indray tompoko klasy tompoko vavy no iarabananao manaraka hatrany ny fahitalavitry ny kolo amin'izao fotoana izao tonga soa indray tao anatin'ny fandarana ANKITSIMPO ho an'ny androany dia ny raharaha mafana izay mahakasika ny betroka no hitondrana jefitra tao anatin'ny fandarana ho an'ny androany izay nanasana manokana ny ben'ny tanàna ny commune urbaine ao Betroka izay nandalo teto Andrenivohitra ihany koa Andriamatora ao Belitsirofo Voajanahary avy amin'ny Antokotimo miaraba tompoko. Eny tompoko faly miarahaba madamo Fehizoro ary faly miarahaba koa ny namana rehetrarehetra teknisianina dia misaotra ny Kolo TV nanasanay ampitiavana dia faly mifankahita indray sambanay zao no nionay hito indray Eny tompoko vahiny faharoa atao anatin'ny fandarana Andriamatora Zafindrazanaka Ajady Ridji izy dia filohan'ny fikambanan'ny Andromasimpokon'olona any amin'ny faritany Toliara ary Andromasimpokon'olona ao amin'ny distriktan'ny Betroka ihany koa. Miarabanao tonga soa tao amin'ny fandarana. Salama tompoko ary faly miarabanao izay nanasa aty amin'ny ANKITSIMPO zay moa firazana azy dia faly miaraban'ny teknisianina koa izay manao zao fandaharana zao ary dia misaotra besaka ianareo nanasa. Marina ihany koa atao anatin'ity fandarana ity ny ezaka izahay nanasa ny atao hoe solontenan'ny vahoaka solombavam-bahoaka ny Betroka izay nandefa solotena ihany ny tenany noho ny tsy fahafahany saingy tamin'ny ora farany dia niemitra tsy tonga tsy afaka tamin'ny ora farany izay solotenan'izay siako dia izy mirahalahy reto no hitondra ny ajevitra makasika ny zava-misy ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritan'ny Betroka any amin'ny distriktan'ny Betroka mialohan'izay dia anaraka fanadihadiana avy hatrany isika toy ny mahazatra. Misy ny tsy fifankazahoan-kevitra eo amin'ny solombavam-bahoaka ny Betroka ny Kolarandrena Solo sy ny eo anivony Zandarmaria Pirenena izay ambaran'ity olom-boafidy ity fa tsy mandray andraikitra ary tsy mahafeny fandriampahalemana sy ny asan-dahalo ao Betroka. Ny gendarme zany manilika hoe asana polisy izy eo filina marina tokoa zay rehefa kosa raha misy fanafiana dia tsy maintsy mamonjy ny gendarmerie na tena sambatra iraisany eo fa ireo zany manilika anefa mangataka tamin'ny président de la République hoe asolo commandant gendarmerie io efa ela tsy narano tena dikan'izany zany arahany teny olo dia sao dia miandry dia olo mangataka fianona aminazy hoe izy zany tiatany kokoa zaho sa commandant gendarmerie sofaly aminareo dia mahita zay aminy foana zany dia mahita kakasy manora namiko sasa. Raha ny fanazavana hatrany very fihinanana manoloana ny fampiarana ny dina-pokon'olona izay iraisan'ny commune mandrafitra ny distriktan'ny Betroka ny Zandary. Idina sy misy ataony dina hitambara ny rehetrarehetra rehefa nanaka dina zany miaraka mamorano MC zahay dia raikitra fa atao dina fitambara sy zany namorona fa mahatonga ny zareo zany malaile dina le fitambara zany tapaka le kolokolo zareo satria zavatra misy passé ao dia sy maintsy miainga amin'ny kabary fototra dia kabary fototra iny zany manao PV mandeha any amin'ny gendarme mandeha any amin'ny fizarana dia mampiaigna ny adalatontreo zany. Ho an'ireo Andromasimpokon'olona avy any Betroka kosa dia ireo olom-boafidy sy olom-boatendry no maniry ny tsy hisian'ny fandriampahalemana any an-toerana. Na amin'ny mpitandro filaminana, na eo amin'ireo rafim-pisarana, na eo amin'ireo olom-boatendry, ireo zany matetika manodikodina ny zava-misy any an-toerana ka enitsy isan'andro eto amin'ny radio eto Antananarivo na ny olom-boafidy na ninona samy manana ny tatitra araka le voalazanao teo hoe manjary misy fanolanana dia manjary ohatran'ny hoe miaro ny tompontsoany le olona reo fa tsy miaro an'le hoe inona tokoa ny isin'le fandriampahalemana any amin'ny faritsy Betroka. Ankilany kosa raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny Zandarmaria tsara ny vokatra tany amin'ny Betroka manoloana ny tsy fampinisan'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitaovana enti-miasa. Olona akaiky ny olom-boafidy iray tany Betroka ny voalaza fa tompon'antoka tamin'ny nahafatesana Zandary iray tany an-toerana. Olona akaiky ny tompon'andraikitra sy olom-boafidy ihany koa no mbola tratra ny varotra chlorate de sodium akora fanamboarana bomba sady fampiasanareo dahalo amin'ny balany milanja 20 kilao izany hoe mamatsy ireo dahalo. Mipetraka ny fanontaniana iza marina no maniry ny tsy hisian'ny fandriampahalemana ny Betroka. Tsy mijanona eo ary andrasana ny toy ny tsiraraha ity taoriany nanaovan'ireo Andromasimpokon'olona fionana tamin'ny mpanao gazety androany amaly zany ireo zanaky Betroka rahampitso eny Antaninarenina. Anboantsika ny ajevitra avy hatrany hitodika ato amin'ny Andromasimpokon'olona izay ataontsika hoe sampisehatra eny fotony ianareo inona marina ny zava-misy any Betroka.
Ny zava-misy any Betroka moako dia misaotranao aloha milohan'izay nagnomiana ny fitenenana fa ny zava-misy Betroka iaraha mahalala tsy atory fahita fa koa baikandra zao. La milaza moako zahay avy agny Betroka dia somary hoe tongotra vakivaky any izy ty no sady maharary no mahamenatra fa nefa ny vahoaka mihitsy ny mitaraina ka dia voatery zany tegna maha tompona andraikitra am'izay sehatra sy fandriam-pahalemana tegna zay dia mampita aty amin'ny fitondram-panjakana rehetra sy akanavaky ny zava-misy agny Betroka. Ny zava-misy agny Betroka zany dia isan'andro efa sy vitan'leo halatra ombitsono zany fa sy mifidy an'ireo dahalo reo fa na ireo kamboto vo miaina mianatra amin'ny velotegna toy ny mpivarotsy kafe dia toy ny mpamboly anesaha dia fa andalovan'ireo asan'jahalo reo amin'izao fotoana zao. Na dia nisy zany sy fandriam-pahalema natao Betroka ohatsy ireo menabila regny mba ivelan'ny commune mba agny amin'ny faritany agnilagnilan'ny Betroka fa amin'izao fotoana zao zany izy tena miditra tapy tanànan'ny Betroka. Ka raha fizerinay ato amin'ny andro maso azy zany izay manko nahatonga anay niakatra ity sy sagnatria hoe hitaon'ny vahoaka hoe ndao hanao grevy na sagnatria hoe ndao hanonga mpanjakana fa hindaigny hetahetan'ny vahoaka ireo zany mba hatonga fitondram-panjakana handray andraikitra amin'ny resaka manoloana sy fandriam-pahalemanao Betroka. Dia mbola metraka ihany koa zahay andro maso natagny amin'ny conférence de presse hoe managna vahaolana izahay azonay agnapianareo mpitana no fitondram-panjakana entina hiadiana an'io sy fandriam-pahalemana io. Dia ny olana nefa amin'izao samby mifampitipaky kova lala agnaty harona daholo zany ny rehetrarehetra leo tompon'andraikitra ao Betroka. Zay magnasarasara sy mbainy ny ilany, zay magnasarasara sy mbainy ny ilany. Izy avy le ilany sy ilany reo? Azo lazaina hoe tompon'andraikitra moa ny voalohany indrindra ny fiainam-bahoaka ny priorité aloha fa ny vahoaka madinika dia mpagnarake fagnasany. Ohatra zao iaho olo manamboninahitra ao zay na OMC ao zay na tompon'andraikitra ara-panjakanao ao zay dia io zany ny tokony hanagna sosokevitry hiadiana amin'izay resaka sy fandriam-pahalemana zay. Ho avy any amin'izay resaka vahaolana sy an'izaytsika antanitsika kosa andray matobe ny tanàna hoe inona marina zava-mitranga anampiana an'izay efa voalaza ny tompon'andraikitra ny andro maso teo zay. Iny tompoko mialatsiny fa ny adiniko ny araban'ny vahoaka ny Betroka manokana manaraka n'izao fandarana zao iny fa ny zanaky ny Betroka koa eran'ny Madagasikara araky ny efa voalazan'ny président ny andro maso teo moa zany dia mahamenatra izy ity no sady marary fa ny tsara ho fantatra ihany koa nefany fa sy voy izao io Betroka io sy ny lamina fa ataoko angamany tamin'ny nampamavay an'le hoe resaka remenabila zany efa ela zany tamin'ny andro ny teteza mita zany no nanjaka dia Betroka ny anisan'ny namvaivay be tamin'izany fotoana zany. Nandeha ny fotoana dia mijanona kely dia mihetsika indray fa io zany nitondrako fanazavana indrindra moa mahabe ny tanàna ny tenako zany raha nitafapetraka amin'io toerana io ny tenanay dia nizery sahady efa nisy ny fandraisana andraikitra zay nataonay namory ny isam-pokotany nijery an'io vahaolana amin'io resaka tsy fandriam-pahalemana io dia nisy ny fokotany nanao nisy ny fokotany tsy nanao dia ny nanao zany no tena nampinay tao amin'ny commune nandeha nefa n'le fotoana ny zava-doza dia ny siblena zany hoe nikendrena mihitsy zany ny hampijanona ny andro maso zay natao ny fokon'olona dia voatifitra amin'ny tongony le mpiambina anay zany hoe tsy tany ampanaovana mission ny mpanao ratsy no nitifitra fa voahenikenika ny mpiambina notofirina mba hijanona le fiambenana atao ny fandraisana anjara atao ny fokon'olona zany ijereo am'izany iny zany iny le olana zany hoe tena zavatra organizena zavatra homanina mihitsy le izy hoe efa lany angamba ny omby any amin'ny périphérie any dia leo hiditra ty atapy tanànany Betroka dia
tsisy zahay kosa aloha tsisy assurance zany eo amin'ny commune ka hiantoka ny ain'olona. Inona no mahatonga an'izay hoe mangina kely dia miverina dia mangina kely dia miverina ilay asan-dahalo faritra Betroka? Io moa zany manahirana be mamenatra mahatompon'andraikitra voalohany anao tapitana mamenatra le izy satria raha tsy tianao rakoto a dia kendrena i rakoto zany a no anaovana an'izay asa ratsy zay. Fa tsy Betroka manontolo no tafiana ohatrany dalo ane rehefa manafika tanàna izy dia dorany daholo ny tanàna rehetrarehetra. Fa sahala aminay Betroka zany dia hoe androany dia rabe aloha zany no tafiana androany dia rapiso rakoto ny tafiana rapiso. Zany hoe valifaty manokana ve zany ny zava-misy? Sarotra moa ny maritana an'izay fa amiko zany zavatra tena omanina mihitsy zany le izy, omanina mihitsy le izy zany. Zay ny fahitako azy. Tsy miasa tokoa ve ny zandary araka ny lazain'ny solombavam-bahoaka teo hoe polisy ny tena miasa fa ny zandary tsy miasa ny toerana? Mikasika ny asan'ny mpitandro filaminana aloha maromaro ny zandary mahita asika ary resika vaovao maty zay. Olo matory an-tragnony ao sy ho maty amin'ny ampanarahadia. Matoa misy zandarma maty henosika teo nisy ny chef-pila adjudant chef-pila zay ny matiny malaso dia tagny izy angamba fa sy olo matory an-tragno. Io manko zany teneniko hoe izahay Andromaso aloha hatram'izao izy io zany mety hisy zandarma raiky mety ho diso fa sy ny zandarma rehetrarehetra na iahay amin'ny Andromaso ao na eo amin'ny commune eo mety hisy olo raiky mety haningana fa sy hoe dia olo jiaby. Fa gn'aminay zany mandeha any ianao mpanao gazety mandeha agny amin'izao fotoan'izao fa manomboka eo ihosy eo anao jusqu'à agny Betroka misy zandarma foana amin'ny escorte automobily. Sahala amin'izay koa miboaka Betroka jusqu'à agny ihosy. Zany hoe miasa zany zareo? Dia fijerevako azy aloha miasa safa le malaso efa manana an'izay toetrasiny zay. Ia. Ary izy io manko zay ny resahako teo hoe laha miresaka mikasiky amin'ny natao interview mikasiky amin'ny resaka sy fandriam-pahalemana atiky dia misy hiany zany ny hitanay hoe ino moa sy mahatonga ny sy fandriam-pahalemana Betroka. Zahay zany ohatra mera i ben'ny tanàna zao miatrikesika zao sy mijery ny ben'ny tanàna rery zahay fa ny vahoaka eo agnatin'ny Betroka eo mandehana anao fa miara-miaina miara-mivory aminay. Fa gn'olana zany laha vao misy ny resaka sy fandriam-pahalemana zao ka tonga ny fanjakana boaka agny tonga dia mera zany ny vatagnany. Dia maro mera reo koa nefa manao aby amin'ny vahoaka feheziny misy zany ao Betroka eo. Hafa ny zavatra programa ampagnatetarany fanjakana anazy avadiky ny hafa raha fa avy agny ambanivohitra agny izy misy zany. Eo indrindra zany ny mahatonga anay hoe zay te hampandry fahalemana ny Betroka soa koa marina tokoa fa sy lengalenga na karazana hoe resaka politiky andaosika hiara-hiasa ansoy zahay fa hagnome vahaolana anareo zay manko gn'anay. Ahoana ny makasika an'izay andriamatoa ben'ny tanàna izay fanapara-pahefana eo amin'ny ivon'ny tompon'andraikitra zay? Ino manko zany raisiko ny fanontaniana hoe ahoana ny zandarma amin'ny amin'ny vahoaka mandray andraikitra feno ve tsara ho marina aloha raha vao araky ny teneniko teo hoe nandray ny toerana io zay dia ny lehibe tomparitra any Fort Dauphin colonel lieutenant colonel Théodile commandant groupement ny Yanosy zany no nantsoko voalohany ho tonga tao Betroka namolavolana io Andromaso fanateterana an'io fiambenana Andromaso zany. Dia tamin'izay fotoana an'izay no nanitananay ny sapokotany rehetrarehetra ho fampandraisana anjara ny fokon'olona dia nanome bala mihitsy zany satria ny fokon'olona moa zany mitaiza mipiompy dia manana basy izy dia colonel misy tamin'izay fotoana zay nitondra bala tamin'ny carton ho zaray ny isaky ny mpiambina dia ny commune no mitantana azy tamin'izay fotoana zay. Izay dia efa taratra sahady hoe nandray anjara feno ny zandarma tao Betroka tamin'ny resaka fiambenana. Fa le izy le niteneniko teo iny hoe indro kely le izy io ne raha ny zandarma izy tamin'ny lamina zay napetrakinay dia miambina ny mpiambina dia efa misy numéro téléphone omena hoe miantso ny force rehefa misy ny mampiahy ahy
dia nisy moa nanao nisy ny tsy nanao ary eto dia isaorako manokana koa iny commissaire ny Bitroka commissaire de la ville Bitroka fa tena izy personne mihitsy no mandeha manatanteraka ny asany ka ny ilazana hoe ny force tsy miasa amiko aloha zany izaho tompona andraikitra voalohany koa ao toerana tsy marina zany amiko. Maben-tanànanao ihany koa inona ny mety hoe ireo fepetra efa niraisana sy dingana efa natao tao anatin'izay tsy fandriampahalemana any amin'ny districtn'ny Betroka zay sy eo amin'ny hoe commune iadidinao? Ny nefa nataonay moa zany voalohany zany zahay aloha zany dia zahay tao amin'ny commune dia nivelominay aloha ny jiro manodidina ny tanànany Betroka zay nisa eo amin'ny 300 zany tsy nirehatra dia nampirehetinay mirehitra daholo izy amintsika miteny zao zay aloha zany ny voalohany nataonay dia zahay zany vao nitondra nireo andromaso bokon'olona reo niasa satria sarotra be zany hoe andeha ry zareo nefa maizina ny andehanany zareo zay aloha zany nataonay voalohany dia ny faharoa ny fanomezanay solika ho an'ny polisy na gendarme rehefa anao patrouille de nuit tamin'izany fotoana zany fa ny indro kely fotsiny zany dia tsy afenina amin'ny tsy fikazahoan'ny solom-bavam-bahoaka sy ny commandant groupement nay dia misy fitavozavozana kely zay raha izahay manokana amin'ny commune urbaine zany tsy mahita an'izay fa izahay raha miantso dia tonga dia tout de suite tonga ny gendarme tonga ny polisy fa io anie voafaritry ny texte io zay ny tsara ho mariko satria mandeha ao anatin'le serasera manko le hoe maninona imerany tsy mandray andraikitra mivantana tsy hita taratra loatra zay no voiziny zareo amin'ny Facebook efa nisy dingana nataonay io zaho fa izahay kosa manana ny OMC koa zahay efa nanaovanay tatitra koa zany hoe mila ampino OMC zahay dia ny OMC moa zany inona ny mahatonga an'izay hoe mbola mitarazoka mbola mitoetra foana le tsy fandriampahalemana na eo ary ny fandraisana andraikitra ny oabolatsika malagasy milaza fa ny tondro tokana ono tsy mahafoy ao azadinitsika zay raha ny be ny tanàna rery azoko resahana eto fantatry ny Betroka zany fa izahay dia nanentana ny olona nanao ny ady zay hatreo ny anay mofetra azonay atao ary mitaona ny force hanampy anay dia amin'ny alalan'ny fiantsoana raha sanatria misy ny ary nataonay zany vao misy raha vao misy fanafiana ao a Betroka tsy maintsy zaho ny voantso voalohany zaho no miantso ny commissaire miantso ny commandant compagnie izany ve ny tsy manao fa rehefa tsy eo amin'ny tsy zakanay izy dia voatery zahay tsy maintsy manao tatitra zahay any amin'ny chef district any rahatsika malala inona ny fandraisana andraikitra efa nataony hoe teo anivony OMC ny région district manoloana an'izay resaka tsy fandriampahalemana zay ny OMC aloha ny vory rehefa nanaovanay tatitra ny OMC nangatanay mba hijery anampy anay amin'ny resaka tsy fandriampahalemana eo tampon-tanàna ny Betroka ny vory ny OMC fa ny fanatanterahany azy ny ataoko angamba ny matoa mbola nanjaka ny tsy fandriampahalemana atao Betroka dia mety tsy tomombana angambany ka dia avelao moa ny fitondrana no hijery anazy hoe izy ny tsy manao ny asany zay ngambany inona kosa ny mety hoe anjara andraikitra ny andromaso ao anatin' zay inona ny mety hoe fanataonareo samy mitondra basy dia so dia nareo sasany aminareo koa lay nahazo bala dia lasa namany sasany gn'andromaso sy gn'andromaso bokon'olo moa zany samby hafa izy io hafa gn'andromaso gn'anay io zany dia soso andromaso izahay zany gn'andraikitsinay ao dia minday ny porofo mba tsy hahapisy ny vahoaka minday porofo marina zany fitondram-panjakana ny azo ilazana anazy dia izahay ihany koa zany agnisany mampianatra andreo zay mpikambana eo karazany hoe manoro sosokevitra manoro torohay mifanakalo hevitra am'ireo amin'ny olo agny ambanivolo fa izy moa araky ny teneniko teo hoe ny problème moako zany la amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ny teneny eo araky ny fagnatadiana ataonao teo dia misy hiany zany ny mahatonga ny tsy fandriampahalemana eo Betroka
inona zay dia nisy ampisy fandriam-pahalemanao betroko zany ho resasika dia miainga avy amin'ny fiarahamonina satria sika zany mety mizery hoe iry malaso fa tsy mizery hoe ino mahavy ny malaso fa laha iahay iaho zao zany ny tegnako zao matetiky midesanty agny ambanivohitsy agny maro ny zavatra hitako ary zay nilazavako manao an'izao hoe laha tsy foanao tanteraka io resaka kolikoly ao agnatin'ny distrikany Betroka sy ho foana koa io fandriam-pahalemana io sy ho foana mihitsy io na ino ny hatao zany laha tsy foana io kolikoly io Betroka eo dia mbola tsy foana koa io fandriam-pahalemana ohatrany ahoana zay endrika kolikoly ao Betroka zay ia ny endrika kolikoly manko toy izao ohatra zao izy tegnako namon'olo tegnako zany namon'olo nefa iaho namon'olo na namofoka anak'olo zany manan-karena dia laha manan-karena iaho zany ohatra manana omby arivo dia sisy dikany aminahy zany olo maty igny na iaho zany hatao akory zany na ady tany na ino resaky sy miaigna amin'ny fahatolo any na resaky ady tany zany tena io mampirongatry ny sy fandriam-pahalema Betroka eo zany dia sy gaja ry aho nefa le atoa maty fianakaviana ino gny maty fianakaviana ty marary fo ty angao fa amoriako dahalo izy ombony maro tiky dia mamory dahalo amizay i olo nefa matetiky misy zavatra manao zay sy olo lavitry fa olo fianakaviany ray ihany zay ny zavatra matetiky hitako ary voapirofo amin'ny dossier ndesiko dia igny mifamaly ity zao manahava atiky dia igny koa mamaly kaiky ray ihany namono ny havanay dia igny koa lasa manafiky ity mahare koa ity kaiky ray ihany mifanao lasibatry eo zany ny raha salasala amizay zany le mahatonga kio zany mila jerena akaika io satria ny malaso dia sy olo agnala ny malaso zany fa olo manana tanàna ihany izy io manana ray aman-dreny ihany izy io amin'ny toera zay misy azy izay sy zay zany ny tena mampirongatry ny sy fandriam-pahalemanao Betroka eo raha sy foana tanteraka ny kolikoly ao amin'ny distrikny Betroky sarotso be ny ny fandriam-pahalemana ahoana mahakasika an'izay kolikoly ao amin'ny Betroka zay raha amin'ny maha hoe mpitantana tokony andraikitra voalohany amin'ny tanàna anao raha aminay eo amin'ny commune urbaine aloha dia anisan'ny lahara-pahamehana taminay ny resaka kolikoly raha sy ilaza fa mangarahara tanteraka ny fomba fitantanana ny commune indrindra koa moa zany ny anay tsy mitovy amin'ny commune rurale fa ny anay amin'ny trésor direct moa zany ny anay ny fa ho anao misy ve zay kolikoly zay sa mamorona le zalahato io sarotra be ny ilaza hoe tsisy ny kolikoly naiza misy ny kolikoly fa ny vahaolana ialana amin'izay kolikoly zay no tokony no iraisan'ny tsirairay mba tokony ho samby tonga saina daholo ny tsirairay hoe satria efa tena miatraika any amin'ny valala tsy mandatiarina zany ny fiatraikan'izay kolikoly zay ao commune urbaine voaresaka atao ihany koa ny hoe misy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny commandant de groupement any an-toerana azonao azavaina bebe kokoa hoe mahakasika amin'izay zay efa niteraka rezabe teto Antananarivo ihany koa fa eto ianao anazava misimisy kokoa an'izay ny tena marina aloha zany commandant groupement zany matetika izy iny mamangy anay any Betroka dia mandray andraikitra feno izy zany amin'io resaka tsy fandriam-pahalemana io fijeriko anazy zahay moa zany ny tena mpiaraka mifanakaiky be zany satria vo tonga ao Betroka izy dia tsy maintsy zaho aloha ny antonony voalohany mahatompony andraiky ny tanàna anahy voalohany dia les communications zany entre ny député sy ny commandant groupement anay zany mety tsy ampy izinao zay no mety fahitako an'le izy zany hoe tsy mampifankahazo an'izy roa fa ny ilazana kosa aloha hoe tsy miasa ny gendarmerie tsy marina zany aloha ampiko satria ny antony raha tamin'ny roa taona zay nitondranay an'io tanàna io nipetrahako tao amin'io nitondra an'io tanàna io efa ho fito ane zay ny mpitandro ny filaminana maty tao ary tena maty am-perinasa mihitsy
votsy teny aho vao malimaly teo ny adjudant pila araky ny volazan'ny président teo zany ve ny olona tsy manao ny asany de vao maly no maly koa nisy tao ino le vokatra ny azo tsy haiko angamba nahitanareo fa dahalo tratra alohan'ny andeha anafika izy de tratra de lasa resa be moa izy zao de zany ve no ilazana fa tsy miasa ny gendarmerie nisany koa ny filazana fa hoe olona akaiky ny olom-boafidy any amin'ny districtny Betroka no voaroroy ao anatin'ny raha hoe famatsiana asan-dahalo famatsiana chlorate de sodium ihany koa manahoana ny fahamarinan'izay miolo zavatra marina io e fa ny fisian'le hoe iza marina ny tena source-n'io allo an'ny mpitandro ny filaminana no mijery azy fa raha ny zava-misy de marina tokoa io fifandraisanao amin'ny andriamatoa solombavam-bahoaka mitovy an'izay fifandraisany amin'ny commandant zay ve commandant de groupement zay ve iza aloha zahay sy député mpinamana ka tsy manana olana amin'ny député mihitsy ahna kelikely ary eto ara iah manana roatra misaotra anazy nisy zavatra nomeny anay vao malimaly teo zany midika fa tsy mifamaly tsy mifanaraka tsara zany zay sy ny solombavam-boaka anay fa politika moa no atao de misy any ny tsivitovikevo indraindray de adikany sasany koa zavatra tena hoe tsy fifanarahana tsy marina zany manahoana ny fijeran'ny andromaso an'izay hoe marina ve ny filazana fa olona akaiky ny olom-boafidy any amin'ny Betroka no voaroroy amina resaka asan-dahalo sy fiara famatsiana ny dahalo zay mikasika an'io zavatra io aloha araky ny faharizanay anazy etiky Betroka moa samby mifankafantatsy ihany ka de miteny olo hoe misy olo voatrasy amin'ny ovanja io atoa zay ny faharizanay anazy izy io moa zany sarotry zany ny hampiasisy tanahy hoe da marina fa la ny fiombahoaky surtout ny fiongazety sy ny karazany mandeha fa ny hagnarasy olona zavatra sisy preuve ny hoe tonga de iaho hasaky ilazan'izay toa sarotry be ny fomba filazana an'izay surtout iaho sy ny atriky tagna fa efa pelatagna-panjakana moa izy am'izao fotoan'izao de hanao gn'asany ny mpanao famitorana de io ny hahafantarana azy hoe marina fa gn'olo ane ndre manahaky ny tegnako zao afaka rasin'olo afaka ataon'olo mpangalatry taona iaho ohatra ohatsy afaka ataon'olo mpangalatry iaho sy hoe gn'olo miresaky an'izay de ho marina avokoa fa anjarany mpanadihady ny hahafantatry anazy hoe tena mary voapirofo fa mariny ny fitondranao kehitriny zao gn'olo natratrarana vanja fa ohatrany ahoana ny fitrangan'izay natratrarana vanja fampiasan-dahalo zay tany etoerana le araky ny vaovao heninay moa zany de hoe iaho sy tagna miala signy laha ohatsy tsy magnome vaovao mikasiky an'izay fa ny faharizanay anazy ety fotsiny hoe nahatratrarana vanja ary hitagna amin'ny amanjery zany hoe io le vanja trasy de misy koa ny araky ny volazanao zao hoe olo mariny fitonjana olo mpitondra ny raha anazy satria io vanja io tsy misy eto avidy eto Madagasikara de ny mpandeha andafy maro malagasy mandeha andafy zay moa ilako signy zany ka la ohatra mikasiky hoe mariny fitonjana le raha misy vanja sarotsy be fa surtout ny olo mpitondra de osoran'olo fotaky foana io na io andromatoa be ny tanàna io aza de osoran'olo fotaky io na iahay zao andromaso zao satria misy vahoaky ny magnodidina anay de ezahan'olo mihitsy zany hagnosim-potaky anay kio zany mila hadihadina tsara fa sao de hinday ababiny avao koa gn'olo hoe mariny any député ohatra ohatsy na mariny izahay andromaso zany tsy misy olo halanay fa io zavatra torevo koa ty itorevana tiky io de zavatra azo sapahitagnana avokoa ka ny zavatra tsy azoko sapahitagna sy azoko atao no milazana ndresanareo ihany koa tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety atao amin'ny herinandro lasiny ny hoe olom-boatendry sy ny olom-boafidy no anisan'ny teraka olana tsy mahatonga le fandriampahalemana miva ohatrohatrany ahoana ndray mikasika an'izay ia io araky ny lazavako taminao regny moa misy zany izy io ao nazavaiko teo mikasiky momba ny lehibe ny tanàna zany ohatra ohatsy misy lehibe ny tanàna tena manapatra fahefana amin'ny vahoaka feheziny pisy tamin'ny hadiniko daty ny fahaseto aminahy to le dossier oharako anao fa agny amin'ny commune Ambatomivary nisy olo 800 zany nandeha tomboka avy agny niaso anahy mihitsiny io
yahay président zao zany zavatra mahagaga misy fitondram-panjakana io Betsoky sy miasony le fitondram-panjakana zany le vahoaky tonga de ntegna ko ngasoiny président nanako yahay atoka handeha tomboky agny 125 km melany Betsoky hoe handeha tomboky megnagny zay zao fa mandika mitety razanay ty ben tanananay ty marina fa haina metraky anazy eo nefa kosa lafa tafapetraky place eo izy de hisakisahiny gny ray aman-dreny sesiany jo handeha tomboky zahay ho Betsoky agny hagnaty fitondram-panjakana agny ka mba miangavy anao hay hampandregny fitondram-panjakana ndao mo nampandregny OMC tamizay fotoana zay tonga tokoa le olo moa zany fa tapoko moa le raha fasiaky avao zato mahery ny tonga tagny tamin'ny fotoana andriny io de hainao amizay amizao fotoana zao le olo zany sy mampanao soniany be mitanana eo commune rale Mbatomivary io sony zany ze mampanao soniany io zany sagnatria resaky atao fa manao sagnatria volandrasy amilay agny de hoe amboa ray amboa reny ze manao sonia mampanao soniany io be mitanana io de hitasika amizay zany ny zava-misy ohatry nefa zay farany ze kely akoatriny zany ny zavatra hitanay andromaso fa izahay sy afaky hiteny agnaran'olo izay mihitsy ny takianay nay be ny tanana amy commune urbaine hoe aiza nareo andromaso ndao ifandiniky amy hifagnome vaholana amy sy fandrepahany ty ataky maha président ny andromaso anay tompona andraikitsy amizay aho sy afa mandà sy maintsy miady hevitry izay ny takianay hoe mangataky haindry député mba hiady hevitry mikasiky an'io sy fandriampamalemy io sy fandriampahalemy io mangataky haindry mato président république managna vahaolana zahay satria tena miaigna agnatin'ny vahoaky agny mihitsy zahay sala amizay ihany koa nataony amin'ny andry mato premier ministre herignandro tamy zoma moa zay herignandro tamy zoma lasa igny nanaovanay demande d'audience tegny zany de hatramizao zahay mbola mandigny ka managna vahaolana sy fantatra zany na hoe mety hampahomby zavatra io vahaolana andromaso inona le vahaolanareo zay te fa maninona no mety hoe tsy mbola niraisiny tompona andraikitra zay fitarainanareo sy hoe fandrosoanareo vahaolana zay izy io moa zany laha hitako mpanao gazety etoa zany andromaso avao zany gn'asako zao ao Betsoky de efa hitako fa simple sy aho zany amy resaka communication amy resaky fifandraisa androany eo misy maheno telefôny 20 isanandro ary hafany olo mandeha vahiny koatrany ko de mba miamby aloha zahay fa sy hoe de saha milaza etoa hoe sy mandraindraikitsy ereo fa efa napetraky na agny io taratasy io amizao de miamby zahay hoe ho hizery hitodiky ny vahoakany Betsoky tokoa ve ny fitondrana agny volandraiky ro volagny zay zany vo sy mivaly izy io zay hay vo manao zao samby merovagny tegna zalahy fa ny fitondram-panjakana efa sy magnampy asika ohatrohatrala amizay inona ny votoatany zay hoe vahaolana manoloana ny tsy fandriampahalemana iainanareo eny ifotony zay zao zany araky ndrinazako teo hoe ny malaso ene sy olo hoe agnala egny izy lafa malaso zay fa olo manana ray aman-dreny misy moa nilaza la sy manogno agnaran'olo ato amin'ny ohatrohatsy gnazoko resy etoa amy resaky ny digarita amin'ny le conférence de presse teo hoe foagnana ho izy gn'ody gasy fa ireo mbiasa reo izy ny magnome fagnafody mahery vaika ka i mahatonga ny malaso ekeko aloha fa misy mety tena misy zay fa izao 20 isanjato ny Betsoky ho aho de miaigna amin'izay resaka aody gasy zay ny vahoaky agny Betsoky na zaza izy na olo bevoka izy na rakemba izy agny ambanivohitsy agny de kiraiky ny mbo mivavaky agny aminay agny ka la ohatry ho foagnanao zay ombiasa amin'ny faritsy igny zany ho fiagninao vo meka mihita sy le sy fandriampahalemana amizay fa izahay zany de afaka magnome vahaolana homban'izay izy ny vahaolana de zao averegno amy ray aman-dreny asio hasiny le hazomanga le mahamalagasy ny mahamalagasy apetraha hoeky aloha lafa mipetraky zany io fiarahamonina io sy ny resaka hoe izy sotoavina mahamalagasy ny malagasy io de managna fomba ndraza ento-paharazana mbola atahorana na i malaso amitsika amy teny zao mbo manana fomba ndraza na io ambiasa io de mbola manana an'izay de homeko anao zany vahaolana ohatsy fotsiny mamory sapokotany zao gn'andromaso sy ny tombona andraikitsy atahorany gn'aminay misy zandaro atahorany polisy io
fa le olo sotra zay tompona andraikitsy na dina izy na vahoaky manahaky anay zao andro masosalam zao de manao le fomban-draza hoe andaosika hiamono omby de mititiky zany gny ray aman-dreny heky aloha otoizanao zay vaolan'izay rehefa hoe todika kely ato amin'andriamatoa be ny tanànatsika ny taoriny reny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny sesisesy teto Antananarivo mahakasika ny Betroka reny de nisy ny fandoroana tsy haiko hoe trano sa tanàna tany Betroka ahoana mikasika an'izay iza ny mety hoe fototra zay fandoroana zay ialako tsiny kely fa tamin'ny fisehoan'ny fanafian'ny asan-dalo iny moa zany ny tenako de tao iosy aho nanao formation ny FDL fa naizany nasy zany moa de manao tatitra ny sy fokotany sy ny lefitry ny be ny tanàna any atoerana de tam'izany no nahainoako nazahoako n'io tatitra io fa io ne ny olana e zao manko ny tena olana maro ny zanaky ny Betroka aty andrenivohitra ivelan'ny Betroka zany de ny mampalahelo de mandika vilana ry zareo satria ina ny antony mahazo tatitra tsy marina ry zareo ny mampalahelo nefany de zao raha mijery an'zareo anao amin'ny fahita lavitra de tena mafana fo misy ry zareo matoa izy mafana fo zanaky Betroka izy matoa mafana fo nefa nanitongotra ny sy alefany tsy mandeha any Betroka izy de hany ina ny ataony manarasy mpitondra manarasy ny olona zay fatany fa tsy mitovy firakevitra aminy izany no ataony zareo fa raha mikasika an'izay no antaninao anahy de izao ny fipetrany io raha nandeha io fanafiana io tany amin'ny commune ny Ananora de nanaradia ny fokon'olona de nisy am'izay zany ny fifanjevona tao amin'ny atao fokotany ny Iambaro zay moa izy iny de rehefa nandeha le fifanjevonana de samby namonjy ny ainy na ny mpanaradia zay na ny malaso zay de nisy an'io sergent chef ony miaraka amin'ny mpanaradia anankiray tao amin'ny io fokotany Iambaro ny afina tao amin'le trano anankiray de io leny afenany io zany no nitokany dahalo amono ny sergent miaraka am'le mpanaradia anankiray de rehefa nivonoany zareo zany le sergent chef miaraka am'le mpanaradia anankiray io de narian zareo le razana narian zareo à 500 mètres 500 metatra miala an'le tanàna de nataony samy hafa atsimo sy avaratra de nanaramaso am'izay moa zany ny mpanaradia hoe aiza i sergent chef aiza le anankiray tsy hita de miverina zany nijery an'io de hita teo am'le tanàna ny Ambaro zany tezitra am'izay ary zany le tompon'omby le fianakaviana dorany le fokon'olona tsy tana le fokon'olona nandorany le tanàna tsy pieko eto zany fa tsy ny mpitandro ny filaminana mihitsy no nandoro an'io tanàna io mandainga zay milaza fa mpitandro ny filaminana no nandoro an'io tanàna io fa ny fokon'olona tompona omby tompony io fianakavian'io maty reo no nandoro an'io tanàna io satria tezitra satria ry zareo ihany namono an'le tandro filaminana fa manahoana ny situation an'izay hoe resaka latromby zay raha isan'andro hoe isan-kerinandro mety omby firy tena mahamenatra ny teny an'izany fa isan'andro ny sorana ny OMC moa zany fa tamin'ny antso farany zay nataonay tao amin'ny commune urbaine dia nandray andraikitra ny OMC zao de miato moa zany izy zao mijanona zany hoe tsisy alatromby zany eo efa herinandro latsaky ngamban'izay zay efa tsisy mijanona izy zao aloha fa naizanina sy zany isorana koa moa ny lehibe ny faritra sy ny commandant groupement anay tonga tao koa nanamafy an'izay fiaraha-miasa zay de mitohy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay am'izao fotoana zao de tonitony aloha zany izy zao ary mirarina mba ho tony tanteraka zany ny fanafian'ny asan-dahalo Betroka eo amin'ny districtny Betroka ray manontolo ve zay hoe tonitony zay ny alatromby sa ny ao amin'ny ville ihany le fizarevako azy aloha ao amin'ny ville araka ny faharezako anazy am'izao
Ohatrany ahoana any amin'ny akoatrany ville? Akoatrany amin'ny ville zao dia mbola nahare aho olo tinifitry olo amin'ny farisiny Abrosy igny. Rangahy zao tinifitry n'olo malaso nitifitry anazy tamin'izay voapetipetika. Zany hoe zay moa ko bolanay agny hoe mandry sy mandry akosolo dambo zao. Hainao moa mena akosolo lafa ataonao mandry izy hesefinao tagna dia malemy avao. Sahala amizay zany mandry sy mandry ihany zany betroky amizao lafa fizerinay azy fa lonoko moa zany mba handry sahay zay gny rahina zany no handry sahala amizao. Fa iveregnao kely moa miresaky numera teo hoe le sergent chef, le adjudant chef nifiny agnaty tragno ao dia ao naminao anazy. Zay zany ny zava-misy betsoky ao araky ny lazaviko teo ka hoe agnisan'ny indesanay vahaolana. Satria ny dahalo sy misy dahalo boka Toliara agny tonga dia hangalatry ny diany betsoky ao. Na ny lala hombany mety tsy ho hitany angamba. Fa olo boka amin'ny toerana angalarana omby eo zay misy fiarahamonina mikitrana ao. Ireny zany ny mahatonga ny fandriam-pahalemana, mahatonga ny tifitifitry, mahatonga ny resaka dasan-dahalo. Satria miala avy eo amin'ny tanàna eo zany le olona anankiray, mamoro olo agny ivelan'ny tanàna zany izy. Dia izy lasa gidy izy araky ny fanambarako teo. Izy zao voaporofo araky ny fitantarany Andriamatoabe ny tanàna zao. Ka ireny zavatra reny zany iarahana. Andao sika fa sy faly hoe ohatry, andao hampigady antiky. Andao hagniseny antiky, andao hampigabigabiky antiky ohatrohatsy gn'anazy zany. Tokony iraisana mihitsy zay olona sy fahita fa misy fiarahamonina sy mety gn'ao dia izahana harenina satria sy maintsy misy kidragidra igny amin'ny farany agny ambanivohitra agny zany ny zava-misy. Manahoana zay resaka hoe firy isan'andro ny omby lasa dia fantatrareo ihany koa ve hoe makaiza ny acheminement ny lalan'ireo omby ireo angalarina avy amin'ny district-ny Betroky? Ny matetika nefa izy raha tamin'ny volana May lasa teo moa zany ny commandant groupement sy ny fokon'olo nanao karazana opération rodobe tamin'ny Andry Resimo igny. Dia gendarme telonjato lahy igny nandeha tamin'izay fotoan'izay olona 10. Dia olona 10 zany nahatratra ireo tamin'io aomby 700 ary dahalo folo ny maty tamin'ny fotoana io. Nefa io toerana io amizao fotoana zao manomboky misoanala megna asimo amizao fotoana zao na itikitapy ty apetraky eo amin'ny tokotany eo milamina amitsika amin'ny teny zao. Nefa io toerana io agnisan'ny zay nahafatezan'ny mpitandry filaminana BDB nanomboky tamin'ny 2012 ka hatramizao. Fa ny olana kely zao avaratry ny Betroky manomboky vao miabo Betroky megna avaratry. Io zany ny tena sy mandry fahalemana amizao fotoana zao. Ary megna avaratry ny Betroky avao foana zany le aomby megna avaratry ny Betroky. Dia iaho moa zany izahay moa zany araky ndresako hoe izay commune rehetra misy rasa mangaiky an'io Andromaso. Iaho zany maheno vaovao isan'andro. Ka tokony mila resaky eo ambony latabatra sahala amizao zany ny hahafoagnana an'io sy fandriam-pahalemana io. Izay manko ny tena nitakena ny fitondrana hoe andaosika hieny feom-bahoaka fa sy hieny feon'olo raiky, hieny feon-datokotokana. Andaosika tena ny vahoaka misy ny henosika feo. Raha ohatra ary ahoatry ia président Andromaso mandeha amin'ny filoha nasionaly ety milamina anao filoha nasionaly nefa gn'ataoko agny anao fa corruption be ohatra. Dia raha voaporofo ny filoha nasionaly zay dia aiza ho aiza zany ny tian'ny filoha nasionaly hipetrahana. Le olo 120 vesa moa ny tegnako raiky avao. Makaiza ireo omby very sy angalarinareo Andriamatoabe ny tanàna? Ny tsara marina aloha lalana anakoroa io fizotrany omby angalarin'ny dahalo. Eto moa mpanendretena ny ilazako fa alohan'ny nahabe ny tanànany Betroky urbaine ana dia fa be ny tanànany commune rurale Soanala le voalazany io. Misy an'le hoe Andriry atsimo dia misy an'le hoe Andriry avaratry. Le io Andriry atsimo no efa nalamin'ny colonel lieutenant colonel Théodile io commandant groupement nay zay araky ny efa voalazany teo zay. Fa le avaratra ty zany no teo io raha tamin'ny fatiny adjudant pila tonga tany Betroky ny
commandant gendarmerie nanatrika ny orazany io tany dia niresaka zahay mianaka hoe mba manontany ao commandant gendarmerie hoe izy ao any nanakana le opération saika nataony commandant Théodile miaraka amin'ny fokon'olona aty amin'ny andriry avaratra dia tsy voavaly moa le fanontaniana tamin'izay fotoana zay fa io zany raha natao ohatrany ny andriry atsimo io andriry avaratra io ary ny fokon'olona dia vonona ny vatan-dehilahy rehetrarehetra vonona ny force vonona milamina io le io ne no tiako amarinina misy misy olona zanaky ny bitroka miseho hoe mahalala tsara ny tantarany bitroka manaratsy ny fampandraisana anjarana ihany ny fotony ihany am'zareo any ny lalan'io idalo mandeha iomby io zany hoe ka tokony mba tokony ho teneniny hoe aiza ny lalan'ireo omby reo dia makaiza le omby izy ireo moa tsy etona efa nisan'ny nasaina ihany koa tato anatin'ny fandarana ny avy ato amin'ny andro maso miteny hoe manana vahaolana miantso fifampidiniana ao anatin'izay ianao ihany koa teo ny teny hoe fiara-miasa dia milamina izay resaka tsy fandriam-pahaleman'izay izy ara ny tena maniry izay nisy ny tsy fandriam-pahalemanao sa hoe misy olona very finanana ve raha tsy milamina ny betroka izy aloha araka ny teneniko io dia la mety zava-hisy zay zavatra misy zay la ohatra ko hoe misy ny very fihinanana ohatra tsy milamina satria le kolokolo anie lazaiko teo manjaka amin'ny toerana betroka iaho dia nasakiko milazan'izany ary anagnako porofo maro e fa ny kolokolo ny tena manjaka ny foto sy ny tsy fandriam-pahalemanao betroky zany tsy dia milaza hoe ao amin'ny tribonaly amin'ny tribonaly na amin'ny district fa boaka agny fotony mihisiny zay olo manamanagna pouvoir kely amin'ny toerana misy azy zany dia ny hanindry ny olo vahoaka feheziny eo zay zany ny olana na ohatra boaka amin'ny fokotany izy na olo mera teo voniala izy na président dina ohatrohatra izy agny me manana pouvoir kely dia la vo meno olo vola zareo dia ny marina lasa ny mainty ny fosy lasa mainty dia hainao le olo manamarina amin'izay fotoan'izay sy mety ny eritseritsiny la resaka faty olo ary izy fatin-janaka na fatyny rahalahy dia ahoana zany raha voaporofo sara eo ka avadikinao manao PV hafa ianao lasa hoe sy marina eo dia gnaty betroka koa mety tsy hagnapo raha fa mety handray satria dia autorité mihitsy manao le izy dia ino ny vokatsiny igny ny vokatriny zany dia mifamono amin'izay le olona salasala amin'izay zany anahoana ihany koa izay resaka dina pokon'olo izay misy ny dina ny mangoky sy ny dina fitambarana inona ny tena olana amin'izy io ndray matobe ny tanàna tena mahamenatra mampomeny sady mahamenatra le izy le dina ny zanaky mangoky dia dina efa niforona tamin'ny efa nakatoavin'ny fitsarana zany tamin'ny 5 novembre tamin'ny 2015 zany tamin'ny 2014 ary rehefa niasa ary dia nisy vokany izahay zany dia nahatsapany zany zahay moa vahoaka miaina ao anatin'izany district ny betroka zany dia nahatsapany zany zahay hoe io dinany zanaky mangoky io tena niasa ara-dalàna fa noho ny avy aty aoriana gaga izahay raha ohatra ka niforonona akamehana le dina fitambara za moa zany aty ambony vohitra dia tsy dia maharaky loatra ny pitsopitsony any amin'ny fa mino afa ny président ny andromaso no tena malala an'izay fa ny azoko tenena fotsiny zany dia hoe nisy akony lehibe ary miatraika amin'izao tsy fandriam-pahalemana zao io fisiany io dina anakoroa zay mifampitaingana io ahoana mikasika an'izay andriamatofo lohan'ny andromaso ny tegna moa zany dia agnisan'ny hoe nisy fiaraha-miasa zay natao tamin'ny dina zanaky mangoko taloha satria ny tanjona ny dina zanaky mangoko tamin'izay fotoan'izay dia ny hampandry fahalemana ny betroka tokoa zany dia nisy fotoana nivorianay ny raha fiarahana nanaovatsonia tamin'ny fotoan'andron'io dia amin'ny fotoana io zany ny tegnanay zany raha vo misy kabaro atao magnara-maso ny fomba fiasan'ireo dinareo dia taty afara moa zany izy araky tenen'ny monsieur le maire igny hoe nisy le fiovanjavatra ny dina tsy misy rasy anie na fitambara zao na dina zanaky mangoko zao
fa nefa kosa le fomba fipetrany io zavatra io zany hotrany raha mizara ny hevitry ny vahoaka na mahatonga an'izay mifanitso satria ohatra moa zany hoe aby aminay besoka eo hoe hasiana tribunal roa de manoana ny fomba firahany vahoaka amizay gneo nefa mbo sy tokony hisy hoe fisarana avo fa tokony première instance aby zao neo besoka eo nefa hasiana samy première instance roa de manahoana zany ny fomba fiesiky ny vahoaka amizay fotoana zay nagny taloha zao nagny tafara ny voriam-pokon'olo aby io zany fa ny tena mbo hitanay azo lazaina hoe sy azo ofiny hoe tena mbola nanao zavatra aloha hatram'izao de gny zanaky mangoky fa izay moa nataoko hoe ary iaho moa ko avy da le la vao misy vahaolana aminahy zany tonga de arosoko atreo mba sy hampy raha le olona zany na hiatefa mivatana amin'olo amizay haizany hoe soa le resaky ny président Andriamaso na rasy resaky ny président Andriamaso mikasiky midinany fitambara sy rasy fa le olo sy compétent le olo mipetraky midinany fitambara eo sy manana compétent am'zany dina zany izy zany votery lasa manimba raha mety honina homby hany le fipetrahany io la olo miaigna agny amin'ny vahoaka agny fotony zany le olo mitarika le dina fa le olo zay mipetraky ame dina ao zany olo tia raha na dianao mbo apetraky agnala agny alainao le olo président dina hoe hainao dianao mbo ty megnasigno sa megnavandrasa mety tsy hainy zany fagnazavana an'izay vohandraky moa redina ne tsy raha resaka hoe natokana ho ty amy ville fa natokana ho handrindrana ny fiarahamonina ny vahoaka madinika agny ambany agny ka le olo apetrakinao aminazy ao sy hainy zay ka la mbo hitohy zany io dina fitambara eo aleo ovana le olo mpiandraikitra an'io fa sy nahitambokany zany ny talohaloha tatoa zany sy hoe izy rasy fanekeny ny daholo be ny voriana tany agny maso ouest azy am'izay fotoana zay fa mila fagnovana eo mambrandina eo zany fa sy mandeha de mandeha ihany koa ny fotoanantsika fa manakaiky ny oraray atao anatin'izay ady hevitra zay fanontaniako farany angambana ho ny androany ndresantsika teo ny resaka hoe tsy fandriam-pahalemana manana vahaolana ny andromaso manam-bahaolana ihany koa rehefa nandray fepetrany ao anivon'ny fiadidinan'ny commune inona zany ny tena hoe azo amehezana n'izay resaka tsy fandriam-pahaleman'izay sy ny fampiarana ny vahaolana farany ihany koa hoe manahoana ny resaka fitantanana ny commune tsy misy zavatra tsara ho resahana ve ankoatrany teny foana mantsy ianao teo hoe sady marary mampalahelo mamenatra manahoana kosa indray ny mety hoe mahazo subvention ara-dalàna ve ny commune tamberina andraikitra amin'ireo vahoaka ho fitantanana ny commune misaotra zay ngamba ny tena tiako be zay le fanontaniana zay eto de manantitrantitra fa tsy betroka amy tsy fandriam-pahalemana loatra no tokony ho jerena zao fa betroka eo atapy-tanàna de efa mba misy fandrosoana zay hita taratra am'izao fotoana zao be de be ny zavatra efa nataonay araky nefa voalazako teo hoe ny jiro eran-tanàna de efa velona somatsara ny tsena de efa namboarinay tsy mihinana sakafo maloto tsony ny ao tapy-tanàna ny bitroka satria raha zahay tonga teo de tambany varotra traka ny ponina vity traka ambany zao de efa ambony toy zay koa any amle atao hoe tsena kely zay de vitanay daholo manaraka an'izay moa ny commune dia vita koa hita taratra hoe tena commune urbaine mihitsy tsy ilazako hoe place nakora zay tena napalaza ny bitroka zany hoe tamin'ny 1960 na vitan'izany tsy mbola nisy nanao de vitanay ara-dalàna toy ny mandeha analakely ianao raha mandeha any bitroka am'izao eo amin'ny place nakora fandriam-pahalemana kosa indray fandriam-pahalemana am'izay zany io araky nefa voalazako tery amin'ny voalohany tsy vo androany io bitroka io sy ny lamina fa efa ela izy io fa disadisa mpiarahamonina ny tena fototry io de isorana moa ny chef de région zay tonga tao fa mieritreritra ny faritra zany anangadina paritra mba ialana ny odina anakiroa zay fanaingana io zany de eto koa moa zany ny tenako de manararaotra misaotra ny lehibe ny faritra zay nanampy anay amin'ny fandraisana anjara fividianana solika ho an'ireo mpitandro filaminana anatirahana n'le patrouille de nuit zany
zay efa nataonay izy io no ateven'ny lehibe ny faritra ihany koa. Ny tenako moa zany raha nifaniriko dia tokony lay nilaza ny zava-misy izay tsy marina tany Betroka no tokony nifanatrika tamiko teto. Fa lasa mianana aho zany zao satria to ilaza tena ihany aho hoe iaho no manao any Betroka tsy sara ngambany zay fa ny zavatra ataonay kosa aloha tsy maintsy teneninay ka misaotra anareo atao amin'ny KOLO TV mbola hisy ihany ny fotoana mbola ifanatrehantsika ihany amin'ny manaraka fa eto aho dia miteny ihany koa hoe raha andeha ho any Betroka anao dia azo antoka ny fandehananao any Betroka satria efa miasa ara-dalàna ny force rehetrarehetra izay mampirindra niny lalana makany Betroka sy ny ao atapy-tanànany Betroka. Efa misy zay ny tatitra azoko, efa misy fepetra haititra raisin'ny mpitondra indrindrandrindra fa ny OMC ao Betroka am'izao fotoana zao. Ny tena tiako atongavana farany madama Fezour dia zao ny mahagaga anay raha ao amin'ny commune urbaine dia ny solombavam-bahoaka anay dia akaiky ny fitondrana. Mpanohana Panohana ary tena akaiky ny fitondrana misy tsy vitan'ny mpanohana fa tena akaiky ny raha ny fijerinay azy. Ny mampalahelo dia tsy anisany mahazo an'izany situation exceptionnelle zany zahay. Eto dia zahay kory nefa tsy mpanohatra zahay. Ary mifanaraka tsara zahay sy ny solombavam-bahoaka anay. Dia miangavy mba hitodiha ny fitondram-panjakana taratry ny tsy fivoarana ny zany tsy fandriam-pahalemana zany. Dia miangavy zahay hoe aza mba ataonareo kilabaoly zahay fa mba jereonareo Betroka manokana am'izao situation mahavaivay misy eo aminay zao. Voaresakitsika teo ihany koa hoe ny fandriam-pahalemana dia avy amin'ny olana eny fotony miainga avy amin'ny fiarahamonina sao dia mila fampihavana pirenena farak'izay ainga anara entina ny Betroka. Le fampihavana pirenena anivo aho misy ary nety Madagasikara moa efa nampizoro an'izay. Fa zereo sa tsy mahavaolana ihany koa ve ny fampihavanana ny mponina sy ny rehetra tonga ny Betroka zany RSS moa filazana azy CFM dia mety ho Betroka ihany nefa izy fa sy tonga any ambanivohitra. Ohariko zany eto fa nisy fotoana zany ny fidianana hanaovana convention zany partenariat tamin'ny fotoana zay dia anisany andromaso zany ny nahazo an'io zavatra io soa ibe ny tanàna teo. Vola 2000 francs vola nimeny anay tamin'ny fotoana io nefa commune 22 commune ny niteteziko tamin'izay fotoana zay. Dia anefa zay zavatra zay fantasy tsara fa tena sarotsy ame fomba ny bara mihitsiny ny hagnaramaso ny zanany. Nefa am'izao zany fa misy faresy lahatra ny ilan'izany noho nzay olo tena miaigna amin'ny fotony agny zany olo mahafantasy olo zay le olo mipetraky am'le place salasala am'izay zany. Ao sy tondesiko moa le dossier fa angamba mety gaga anao to aby zany ny membre de bureau agny amin'ny commune rurale agny. Ka laha sy olo compétent amin'ny resaka fampihavana agny ao fa mbo olo hanao kolokolo na idina zao ny hasanga. Eo ne hitako aby misy zavatra hitako maro mikasiky na dina roa zany da mbola misy zavatra hitako agnatiny ao. Fa zany hoe sy azonao misy olo disfona zany la mbombolo tany tsy misy fahadisoa ny olombelo. Ka izay zavatra zay zany mila ifandinihana. Fa sy hoe association to ka sy fanjakana nenareo association ka sy tokony hiditsiditsy amin'ny asanay. Ohatra zany. Nga mera anao hiditsy amin'ny asanay. Nga sy fokotany anao hiditsy amin'ny asanay. Olombelo zahay vahoaka zahay ary miara-monina amin'ny vahoaka dia tokony mba hiaraka la misy zany ny fandriako hoe misy ny fivoriana amin'ny resaka sy fandriam-pahalemana ao Betroka eo gn'ataony OMC sy ny karazany mba tokony asoina hay andromaso mba hanolotra hevitra sosokevitra koa mikasika ny sy fandriam-pahalemana io.
eny ary tompoko dia izay fanehonkevitra mavesatra sy misy hotsakotsakona rehetra izay ihany koa no entsika manakatsona indray ny fandarana ankitsimpo tao anatin'izay ajevitra tao anatin'ny orairay mahery izay isaorana feno ianareo miralana nay koa vahiny ny fandarana ankitsimpo tamin'ny androantsy isaorana feno ihany koa ianareo any tokantrano sy isika rehetra manerana ny nosy sy any ivelany manaraka ny fandarana ankitsimpo amin'ny alalan'ny tranokala tv.kolo.mg na ihany koa amin'ny kanal sat izay ihany koa raha metrana ny veloma finaritra ho amin'ny heriny an'io toy izao indray veloma tompoko.